Nidina tampoka teny anivon'ny toerana fivarotana entona fandrehitra vitogazy ny mpanara-maso eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana na ny MICC notariany tale general ny ministera. Nanazava ny tompon'andraikitra fa tsy ny vidiny entona fandrehitra koa no notsiriana fa ny lanjan'ny entona anaty tavoahangy. Efa tsapa hoy ireo mpanara-maso fa manaja ilay vidiny napetraky ny ministera ny orinasa vitogazy. Hita nandritra ny fitsiriana natao fa voaza ihany koa ny lanjan'ny entona anatin'ny tavoahangy amidin'ireo mpanjaran'ny entona vitogazy. Nampatsiahany tale general ny varotra eo amin'ny ministera na enarandriamananjara fa ny fifampiresahana teo amin'ny ministera sy ny orinasa vitogazy no nahatonga ny fidinana ny vidiny entona fandrehitra amidin'ity orinasa ity. Efa miakatra ho izy ny vidiny entona fandrehitra maneran-tany saingy anjara ny ministera ny mifanaraka amin'ireo orinasa ireo mba hifanatsahana amin'ny fahefa-mividim-ponina ny vidin'izany entona fandrehitra izany. Iza no hanao inona ary inona no tetika asa fampandrosoana lara-pamehana any amin'ny faritra? Ireo no fanontaniana ilana valiny mandritra ny fihaonana izay ho tanterahany mpikambana amin'ny governemanta sy ny goverinora avy amin'ny faritra 320. Anisan'ny noresahana nandritra ny fiaraban'ny goverinora rehetra ny praiminisitra Janoary io fihaonana eo amin'ny rotonto io. Tanjona amin'izany ny andiniana sy ny andrindrana ireo fampandrosoana maharitra izay atao isa-paritra araka ny fampitam-baovao avy amin'ny goverinora ny faritra Analanjorofo tao amin'ny pejy Facebookny. Anisan'ny zava-dehibe ity fihaonana ity satria ny goverinora no tena mpanjakana amin'ny fanatanterahana ny asany fotony araka ny nambarany filoham-pirenena tamin'izy ireo omaly talata. Fotoana izao anatsarana ny fomba fiasa sy anitsiana izay lesoka tsy nety rehetra ho hatrany ny filoha Andry Rajoelina. Manakorontana ny fidiram-bolan'ireo ankamaroan'ireo orinasa madinika ny fahatapahan'ny HERINARATRA tato ato, indrindra ireo tsy manana fahafahana hividy milina mpamokatra HERINARATRA. Raha ny fizoroana vavolombelona nataon'ireo tompon'ny orinasa madinika tafarisaka taminay. Isan'ny mitaraina amin'izany ohatra ny mpivarokena mampiasa vata fampangatsiahana raha vao tapaka mihoatra ny enora ny HERINARATRA dia simba avokoa ireo entana mitehirizina. Mahatratra amin'ny iray hetsy ariary ny faty antoka ho an'ireo mpivarotra sasany. Ny mpanamboatra mofo mampiasa HERINARATRA koa dia nanamafy fa manimba ny tsena ireny fahatapahan'ny ireny. Raha toa ka mahandro mofo maromaro atao anatina lafaoro izy ireo, vao tapaka indray mandeha monja ny HERINARATRA dia simba daholo ny mofo nampidirina tanaty lafaoro. Mikasika kaiky ireo mpamokatra mozika ihany koa ny toe-javatra satria misy amin'izy ireo ao anatin'ny fandraisam-peo sy ny fikarakarana rakim-peon'olona tanteraka ary mety hisy fetrandro tsy maintsy hazaina izany. Tsy afa-manao inona nefa izy ireo rehefa tapaka ny jiro.